mila manohitra tahotra sika toetra tokana azo ekena amin'ny kristianina manoloana ny tahotra dia ny hoe tsy atahotrao nahoana satria andriamanitra momba fa ny valiny tokana amin'ny tahotra dia finoana sy ny fahalalana ny fitiavan'andriamanitra manokana anao ny fitiavana tanteraka ny mandroaka ny tahotra ahoana no mehatranao finoana amin'olona ray raha tsy azonao antoka fa atianao foana izy ary tia tsy misy fepetra raha ny fitiavan'andriamanitra dia natao amin'ny alalan'ny fitondrako tena tsara ihany dia manana fahabangana lehibe sy olana goavana amen ka verina indray tian'andriamanitra tsisy fepetra ianao Baiboly dia milaza karazany zavatra mahagaga mikasika ny fomba azoana fahafampony amin'ny fitiavany fony mbola mpanotsy sika sy fahavalon'andriamanitra fa mato atsika izy fa raha ny zanany latokana aza na foy no irana ka tsy homeny atsika maimaimpona koa ve ny zavatra rehetra izay ilayntsika fa tianao loatra andriamanitra ary manana planina tsara ny amin'ny fiainanao izy ary tsy tia no ampijalian'ny tahotra zany ianao ary tsy hoe tsy tia no ampijalian'ny tahotra fotsiny ianao fa tsy tia no voatazony amin'izay lasantsika koa sika noho ny tahotra isaky ny manao izay androsoana sy tombony sika satana dia manome atsika tahotra andrivotra atsika hemotra foana amen ka ny tahotra voalohany izay tiako resana dia ny tahotra ny ratsy na tahotra ny olana tsisy olona ho tia olana zany amin'ny fotoana izay ahitanao taratra fa efa ho avy zany zao foana lazaintsika tsia io ndray tonga dia avy indray ny tahotra dao jerena ny salamo 7:17 inona no mety hafarako raha toka tsy nino jereo miresaka finoana sika eto raha zay re any tsy nanantena hita ny fahasoavan'i Jehovah amin'ny tany velona hitanareo tena tsara no resaka ireo zavatra rehetra izay ho azontsika rehefa ho any an-danitra sika fa sika koa malala fa efa samy te-hanana sombo sady mety hoy Davida hoe ahoana no mety hafarako raha zay re any tsy nanantena ahita ny fahasoavan'i Jehovah amin'ny tany velona ka tiako nareo mba hampiasa ny vavanareo hanampy anareo mihoatra ny hanohitra anareo fa tiako nareo mba hanao ny vavanareo hifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra dia mampijanona ny fanarana amin'ny fahavalo izay mety mbitsika lainga ao an-tsainao tahaka ny hoe tsy zavatra tsara tranga amiko mihitsy isaky ny mba manam-bola kely dia very zany maninona tsy misy zavatra tsara mitranga amiko mihitsy raha tsy maintsy ilaza zavatra oatra izany dia hampahery anareo ilaza zao isan'andro za mino fa isy zavatra tsara hitranga amiko androany mino ampiasao ny finoanao fa manana izany sika rehetra araka ny Romana 12 ny zaran'Andriamanitra ny ohatra ny finoana ny olona rehetra manana finoana sika fa ny ankamaroantsika zara fa manana izany ary tsy mampiasa azy manana ny ampinga koa eto tamin'ny zoma maraina satria ny Baiboly milaza amin'ny Efesiana mba hanandratana ny ampinga ny finoana fomba iray hafa zany ilazany hoe ampiasao ny finoanao ahoana ary ny fomba hahafahantsika mamoaka ny finoantsika amin'ny vavaka amin'ny teny amin'ny alalan'ny asa takian'Andriamanitra firy aminareo no afaka mitadidy zany vavaka teny miasa izay lazaintsika dia tena manandanja satria milaza aminareo izay lazaintsika dia tena manandanja lavitra n'izay takatsika hoy ny Baiboly eo amin'ny Apôstôly 9:1 mahafaty sy ny mahavelona samy hainy lela izay manarana azy dia samy hinana ny vokany na izany ny fiainana nao fahafatesana za mino fa isy zavatra tsara hitranga amiko androany ary tiako ny miditra amin'izany satria tsy te ho tia tena ka aniry zavatra tsara ho ahy rery toizako izany ka lazaiko hoe za mino fa isy zavatra hitranga amin'ny alalako androany amen amiko sy amin'ny alalako raha tsisy finoana miaina amin'ny tahotra sika zay ny nanomezan'Andriamanitra antsika finoana raha tsisy finoana tsy afaka mandray avy amin'Andriamanitra ny fahasoavany sy ny famindram-pony
no nandony fitahiny rehetra izay azontsika ary raisitsika amin'ny tanam-pinoana izany. Rehefa mampiasa ny finoantsika sika dia hoy sika hoe Andriamanitra mino ary ny finoana midika hoe mandray. Raha mijery ny famaritana ny finoana ianao dia midika fandraisana izany. Raha mijery ny famaritana ny mandray dia midika izany hoe mino. Ka rehefa milaza hoe mino dia midika izany hoe mandray aho. Rehefa tsy matahotra sika dia tsy mandray avy amin'ny Satana. Dia sainy kely izany. Raha tsy hisy finoana tsy mandray avy amin'Andriamanitra sika. Fa raha tsy hisy tahotra tsy afaka mandray avy amin'ny Satana. Fa tsy hoe raha mahatsiaro tahotra ianao dia midika izay fa mila matahotra ianao. Zany zao dia zavatra saiko matetika pazon'ny olona. Fa hatsiaro tahotra foana sika amin'ny fotoana samihafa fa tsy ho azy zany rehefa tsy raisiko mihitsy. Fa tsy hoe raha tsapako izany dia midika fa izy izany fa fanehoana ihany izany izay ataony devoly mba hanaroana anahy tsy azo izay tian'Andriamanitra ho azoko. Manao izay hametrahana amin'ny karazana fatorana sy fijaliana izy. Amin'izany ny fisalasalana dia karazan-tahotra, ny ororo dia tahotra ihany koa. Ary tiako ny ahitantsika hatakatra ilay teboka rehefa tratran'ny olana iny sika na misy zavatra edintsika rehetra izay mety tena mandreraka na tsy mahafinaritra na mety ho azonareo. Raha lasa tena olana goavana raha tokony laza hoe io ndray efa reraka sy leo an'izao jereo ny amaroany adalana izay efa voalazanao fa mbola tsy natrehana akory foana azy ilay olana hatramin'izao. Tena mety hahafaty azy raha mbola mitohy. Tena tiako ny ahitantsika ho tonga amin'ny teboka izay ilazantsika hoe izay rehetra ilaina ataoko afaka ataoko amin'ny alalan'i Kristy izay mampahery dia tsy atahotra. Nanan'izay karazana fisainan'izay foana matetika taloha izany hoe ny tiako lazaina tany amin'ny taona 70 tany ho any. Ary tena nanana izany tamin'ny fiainako mihitsy nanana zavatra ratsy betsaka antranga tamiko nanomboka hatramin'izaho mbola zazavavy kely. Zavatra tsy maro zany dia zavatra tsy maro fanararotana maro dia tahotra maro. Dia nanana zavatra maro nitranga avy any amin'ny lafiny maro izay tena niverako mihitsy hoe inona indray izany ny loza anjo manaraka. Ka na dia efa lasa kristianina aza ka mba te hanompo tsara an'Andriamanitra dia mbola nanana izany fahatsapahana izany ihany tahaka ny fahatsapahana fandrahonany ireny. Inandray zao zavatra hitranga manaraka eo. Misy mahazo izay zavatra lazaiko izao ve? Ka rehefa nanomboka nianatra ny teny andray maraina nitsangana tao trano fidiovana tena mbola hitako tsara ilay toerana nijoroako. Izay nikarakarako volo izay niomanako andeha hivoaka tamin'izay. Fa ny farany anjana dia niteny hoe Andriamanitra fa inona ary izao? Ty zavatra tsapako foana ity izay tsy mba misy hitsarako mihitsy na mba ahafahako misaina zavatra tsara mba hitranga amiko androany. Minoanareo fa tsy azoko mihitsy izany taloha. Fa ny tompo-teny tato am-poko ny fanamasina ny teny tato amiko nilaza hoe fahatsapahan-dratsy izany. Tena tsy fantatra koatra azy izany. Fa satria Andriamanitra manao ny fandresen-dahany atsika dia nisy fotoana taorianany andro vitsy dia lasa nandalo ny ohabolana 5 dia tiako jerenareo miaraka amiko izany. Ohabolana 5 ratsy mampijaly ary natao ratsy avokoa ny andron'ny ory amin'ny alalan'ny fihetsehampony sy ny fisainany. Fihetsehampo ratsy. Fa ny faharavoravompo dia fanasana mandrakariva ny tsy fahatahorana ny zavatra mitranga. Ny androntsika dia lasa ratsy vokatry ny fanahiana sy ireo karazan-tahotra kely amin'ireo zava misy mitranga izay mihoatra noho izay zakantsika izao. Ny siosion'resaka laza ratsy tao ampiasana tsy haiko aloha ireo olona fa dia tafiditra tao dia tsy haiko fa izao. Tsy haiko mihitsy hoe inona ny zava-mitranga eto tany ankehitriny izany hoe ny olona rehetra mifantantao inona ny velona mitranga eto tany amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy izany fa mifangaro sy mikorotana izany. Satria betsaka ny olona fa tsy ny rehetra amin'ny mahafirenena no efa niodina ny ala tamin'Andriamanitra ka tsy mandeha mahitsy ny fiainana rehefa manao izay elana amin'Andriamanitra ianao fa ny vaovao mahafaly izao ary misy foana ny vaovao mahafaly. Re olona efa leony mandre vaovao ratsy matetika
dia lasa ohatrany hoe tsisy tian'olona resahana fa tsy ny olona nantsony fa misy zavatra tsara satria tsara Andriamanitra ary ny filazany tsara dia vaovao tsara dia misy zavatra maro dia maro dia maro izay tiako resahana mikasika ny zavatra tsara. Isy zavatra tsara hitranga amin'ny fiainantsika androany ary ao anatin'izany izay efa mahazatra tontolo izao za mino ampatsorana mino izao fa raha manao ny anjarantsika sika ka manao izay marina dia Andriamanitra no indray tanana iantsika tsy manino izay mifaharatsiny isy eo fa Andriamanitra ikarakara ny olony foana. Dia izay no mila jerentsika ny fihetseham-po ratsy ny androntsika dia lasa ratsy noho ny fisainana fanahiana sy fihetseham-po ratsy ka mihoatra noho ny fiandrasana ijery izay mety ataony olona manaraka eo manina raha manao toeram-piandrasana ijery izay fitahiana manaraka indray mifoaza mifahasahiana tena afaka miandra mba hitsy izay ho ataon'Andriamanitra ho androany. Azonareo Andriamanitra manao zavatra maro izay tsy hitantsika akory satria sika variana amin'ireo zavatra izay tsy ataony. Ndao jerena ny Romana 5:2-3 misoratra masina tsara. Firy aminareo no mino fa Kristy mahato anareo. Mino izany ve nareo androany? Eny ary, dia jereo zao. Izay tsy niaro ny zanany lahy natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-pona kova ny zavatra rehetra. Reo olona tena manan-karena zany. Raha mino sika fa mato antsika Kristy izay tena fanomezana lehibe indrindra zany. Dia manino sika ny miaina mitahotra fa hoe Andriamanitra tsy hikarakara ireo zavatra izay ilaina karakaraina. Fa izy zavatra tsara hitranga. Davida mpanjaka ao amin'ny Salamo 7:20 naza hoe tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Za mino fa nanao fonana izy tamin'izany, mino aho fa nanao fonana mitohy amin'izay ampanaoviko anareo izy. Fa betsaka amin'ireo zavatra izay hitantsika lazain'i Davida ao amin'ny Salamo, tsy noko hoe tena izy mihitsy nitaditra izany amin'izay nitranga tamin'ny tenany, fa amiko izy dia manambara ny amin'izay inono izany, tsy atahotra ny loza ao, fa Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hananjava mahory ao. Eny tokoa na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana aza dia ianao no amiko, tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Aza matahotra vaovao ratsy mitranga izany, fa rehefa tonga izany zavatra voalohany tokony tonga ao aminao dia hoe manoatra ny mpandresy aho. Inona moa no tena tiany teny ao amin'ny Romana 5:7-8 ambara? Ao anatin'izany zavatra rehetra izany dia manoatra ny mpandresy sy efa nisaina izany betsaka. Ary tena mino izay sahako lazaina amin'izay za mino fa mihoatra noho ny mpandresy ndika fa efa fantatra ao sahady fa mpandresy ianao na dia mbola tsy tonga aza ny olana. Tsy tsara ve zany hoe manana fahasahin'izany fa izay rehetra hitranga eo tsy voatery atahotra izany ianao. Hitanareo raha very asa dia omen'Andriamanitra asa hafa indray. Andriamanitra nikarakara amerina amiko izay veriko izy ary anome hafa indray. Tadidio avy amin'ny tahotra ihany andraisantsika avy amin'ny devoly, mandray avy amin'Andriamanitra amin'ny lalan'ny finoana isika, mila manoatra tahotra isika. Toetra tokana azo ekena amin'ny kristianina manoloana ny tahotra dia ny hoe tsy atahotra ao. Nahoana? Satria Andriamanitra momba ahy. Ary mbola miaraka amiko foana Andriamanitra dia izy no indray tanana ny zavatra hafa rehetra. Ao amin'ny Isaia 7:7 dia teny mahafinaritra izany, tena lava mihitsy izany ao amin'ny Baiboly tika teny hafa fa voalaza hoe miandry Andriamanitra mizaha sy mijery raha mba hahita olona tsara ary afaka ny tsara. Amin'ireo olona izay miandry azy koa izy mizaha sy mijery azy mba ho tsara amin'izy ireo. Jereo zao sary zao. Eny an-danitra Andriamanitra milaza hoe satria izy tena feno fitiavana ary ny fitiavana dia tia manome. Inona ary no afaka ataoko an'olona androany? Dia izy zany, izy tsy mitady olona izay milaza hoe tsy haiko raha mba vitako izao. Efa reraka sileo ny vaovao ratsy aho. Olana foana isaka mba mihetsika kely dia misy olana hafandray. Raha oviana fa mba hisy zavatra tsara hitranga amiko. Ngamba izy hoe tena andalovako fotsiny ianao.
zao inona ny zavatra tadaviny reo mpino mahafinaritra zay milaza fotsiny hoe za mino fa isy zavatra tsara itranga amiko amin'ny androm-piainako za mino an'Andriamanitra mikarakara zao hitanareo zao mitehaka daholo nareo fa manontany anareo kely ary mba hanomboka anao zany ve nareo ary tsy anao zany 3 andro fotsiny mandra-padinonareo zany mandritra zao za mitoreto fa tao fazarany zany ary na dia ao anatin'ny andro ananana olana aza mifoaza dia laza hoe Andriamanitra eo anilako momba izy tsy atahotrao fa isaky ny matahotra ianao dia hoe ianao hoe tsy atahotrao aza mba kristianina kamo sokafo ny vavanao dia valio ny devoly mariny resaka kely amin'ny tenanao za dia miresaka amin'ny tenako foana za zao mandalo zavatra izay tsy tena mahafinaritra loatra amin'izao matetika tsy mila miasa saina amin'ny olana matetika tsy zany za zao mila mandalo fotoana edina amin'ny zavatra izay ary tena mila nyteny tamin'ny tenako ana dia tamin'ity herinandro ity aza fa faly aho fa nitory tampinoana tamin'ity herinandro ity dia faly koa ny amin'ny toriteny rehetra ny amin'ny tsy anahinany zavatra azy izay ilaina jerentsika eo amin'ny fiainana fa mbola mitoy miteny aho hoe ity koa zao andalovako fa milamina foana ihany zany tia ngamba amin'ny herinandro na orian'izay dia ho tapitra dia izay no izy Andriamanitra no indray tanana zany tenena amin'ny tenanao aza mamela ny devoly teny aminao zany fa valio izy ny tahotra faharoa izay resahantsika kely dia ny tahotra ny fanosihosena fantatrao ve fa raha matahotra ny voatositosika ianao dia mety anomboka hitondra-tena tahaka izao mihitsy ianao hoe aza manakaiky azy zany fa za ho lafahafa marina zany satria ny tahotra dia nitona zavatra ho aminao raha toka tahotra mafy izay efa nananao fotoana lava zany afaka milaza aminao zao fa tsy ny olona rehetra no tianao tsy mampanenao hoe izy ianao arak'izany raha ny salanisa dia milaza koa ny manam-pahaizana fa ny 100 ny olona rehetra tsy ho tianao sady tsy ho tia fa afaka mandresy ny fanosihana ianao fa fahatsapana marary zany sika rehetra teo raisina foana teo tiavina dia te hafana dia resahana fa hoe mahafinaritra mahateo ty fa tsy nyrehetra no isainy zany ary ratsy zany ka hoe tsy ampidirintsika eo andohantsika eo zany dia mbola ho ampiasainy devoly foana ny fanosihana dia hiazona antsika tsy androso tena ny saina mikasika zany aho tamin'ny maraina hitanareo Andriamanitra dia nilavina matetika foana fa milamina izy tsy haiko hoe naninona any tsy ny sainy zany taloha fa hitanareo zao baiboly nilazan'i Jesosy hoe alany tamin'ny tsy nisy antony izy zany hoe izy ny zavatra tsara indrindra teto tany fa mbola alany ola ihany saiko voatositosika foana izy fa tiako nilazainy salamy fa 8:120 hoe ny vato izay nilavy ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra marina zany nilaviny Jesosy fa Andriamanitra nanandratra azy ary tsy maninona izay mandahanao raha mihazona ny masonao amin'Andriamanitra ianao ka tsy manaiky izany fandavana izany anakana anao fa hanandratra anao amin'ny fotoanandro Andriamanitra ary matetika eo masony olo izay nandahanao mihitsy Andriamanitra manome atsika fahalalahana ary tsy miandrandra atsika andahazany izy tsy voatery hitovy amin'ny olona rehetra ianao mba ahazo ny fanekeny ka raha misy olona tsy afaka mandray anao araka ny maha ianao anao dia tsy ilainao amin'ny fiainanao kory izy zany amin'izany amen tao jerena ny 10 andiny 112 fa zay tanany akaranareo Jesosy eto dia maniraka ny mpianany vavina ampianarina zareo fotoanany zao andehanany eo amin'izao tontolo zao fa zay tanany akaranareo ka tsy manaiky na mandray anareo kosa ny olona ka tsy niteny azy ireo kory izy hoe ho tiany olona rehetra ny afatrareo
matetika sika mihevitra hoe rehefa manao zay anampiana olona dia tsy mendrandra loatra hoe tsy ilainy akory zany tahaka ny hoe manao zay anampiananao fotsiny a nahoana moa any tsy ho tianao tsy ndrehetra no mitady fanampiana izay tanàny akaranareo ka tsy manaikina mandray anareo kosa ny olona dia makanesy eo amin'ny lalambe ka lazao hoe nivovoky ny tanànanareo aza zay miraikitra amin'ny tongotray dia fafanay epanganareo fa tena tiako ny ilazany filaza-tsara fa azy hoe hoy izy hoe aitsano zany aitsano amin'ny tongotra ao ny vovoky izany tanàna zany rehefa matoky amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy matoky an'ny Kristy ianao tsy voatery ahazo ny olona rehetra eto tany ianao anaiky anao fa nometeny mpahendrenanareo aja noho ny fanainy izay olona tsy tianao dia tadavy izay tianao dia mivavaka ao anao mba hatogavanao amin'ny teboka hoe rehefa lavin'ny olona ianao dia afaka ny andresy zany ianao dia ilaza hoe hitanao zao manana olana ianao zany akory tsy midika hoe tsy te hianatra na hitombo sika ary raha manao zavatra zay ohatrany manosika ny olona hiala amintsika foana sika dia aoka kosa mba izao hoe dao hianatra sy hitombo filaresaka dia ny hoe na manao hoana fitondrantenanao dia tsy maintsy isy karazan'olona zay tsy ho tianao foana dia tsy ho tiany mitsotra fotsiny zao ny mahainao nao tsy ho tiany akory ny fomba fiainanao ka tsy ho afaka ny fandray amin'olona rehetra zany fotsiny ianao dao resaka vetivetiny amin'ny atsara-panahy toetra tsara dia tena magaga ditanareo tamin'ny andro voalohany asa fanompoky dia ahitsy aminareo dia nitsangana teto ao tamin'izany dia tahaky reny hoe tsy maintsy ataoko dia tia daholo ny olona rehetra dia tena voaratra mihitsy ary rehefa misy olona mitsangana ka mandeha mivoaka indrindra tany amin'ny andro voalohany matetika hitanareo raha voasain'ny fiangonana ray ka ilay olona tsy mendrandra hoe matetika mahita olona mitsangana dia lasa mivoaka zany zao dia tena sarotra mihitsy re olona tena sarotra zany mandratra azy zany satria tsy voaro za koa mbola mitady ny asiko sy ny lanjako eo mason'olona fihetsika izy ireo mitsiky ve izy miketro tava ve matory ve sa mifoary ve zareo hitanareo rehefa tratra nitaotry ny fanososiana ianao dia manao sary an-tsaina zavatra tsy mitombona akory zaroko andre mandeha tamin'ny fivoriana ray na mpianatra dia teo amin'ny 10 minitra teo fotsiny fampianarako dia nisy madama nitsangana dia teo amin'ny larana faharoana fahatelo teo izy amin'ny avy zany hoe dia hoy dia voly tamiko hoe tsy tiany ianao dia na ampijaliany zany nandritra ny fampianarako tamin'izany alina zany hoe saika tena voakasika lalina mihitsy satria ny sain'izao hoe mety tsy mitory tsara angamba dia hitanareo tena loza zany fa zao zany raha ivenareo fa sarotra aminao rehefa tafiany dia voly ny sainao dia tokony hanandrana mitory amin'ny trano izay feno olona ianao dia mahazo azy manafika sainao fa rehefa tapitra izay fivorian'izay tamin'ny oalina io dia nisy olona tonga ny teny tamiko hoe namako aho saiky ny teny taminao hoe tena ny alatsiny izy ny amin'ny tsy maintsy andozany teto tamin'ny anao nitory teny fa tsy maintsy ny asa izy fa te hiaino anao foana izy ka tonga eto ihany na dia mba nandreanao 10 minitra fotsiny aza ka zao dia nanapa-kevitra fa ino rehefa mivoaka ny olona zao faly a rehefa tongonareo arak'izay vitanareo ao fa miankina amin'izay hevintsika zay fisainantsika zany sa tsy zany ahoana ny fomba fijerintsika ny olana milaza aminareo a raisintsika amin'ny fomba hafa ny olana mba hiarovana anao kokoa sy anananao fatokiana kokoa mba hitombona hoe izy sika eo amin'ny Kristy ary za tsy manosokevitra hoe tsy mandratra ilay fandavana raha misy olona tonga ka milaza aminao hitanao ianao dia blablablablabla ny marina mandratra zany fa teny aminareo fa afaka resianao zany satria ny baiboly milaza fa raha mandahanareo izy dia mandaa an' Jesosy koa izy zany fa tena raisiny an-tanana zany rehefa lavin'ny olona sika tsy mba hitsangana etsony a ka anao izay itiavan'ny olona fa tsy zany no ataoko ety ambony ety fa mino an'Andriamanitra anao anareo ho ty ahy ary ngamba misy olona vahiny entin'olona tonga eto androany dia hoy ianao hoe tena tsy nety zany sera satria za tsy tianao meo fotoana kely ihany Andriamanitra aloha dia hitanao fa iovy zany
manosokevitra anao aho ivavaka Andriamanitra mba hampio any amin'izay toerana rehetra alehako androany ataovy ty ihany ny olona fa tsy anakery ilalaovana kilalao amin'olona fa tena mampiasa saina izany mivoaka ka manamboatra toetra izany dia milaza zavatra aminareo fa ilayntsika rehetra izany raha te hanome fahafahana ny olo amin'ny fiainanao ianao meo fahafahana ny tsy hanovany momba azy izy Dave nany miany fakasitrana tsara indrindra tamin'ny maraina ho tahinana izy ampatsara mihitsy izany tamin'ny Maliala ny resaka mikasika ny ovako nandritra ny 570 taona izay nivadinay dia hoy aho hoe hitanao Dave dia efa nanambady vehivavy 20 samihafa dia izy hoe Maliala rehefa nilaza izany ianao hoe aho dia tiako daholo izy rehetra ndao Dave metsika